Viliazo dia commune ambanivohitra Tananarivo, lalana adiny iray sasany raha miala andrenivohitra ka mandeha Menavaratra. Tanàna milama sy mahatamana, fambolena sy fiompiana no asany ankamaroan'ny mponina ao. Finiavan'izy ireo hatramin'izay mampianatra ny zanany, mampirisika ny ankizy andranto fianarana, satria ny fianarana lova tsara indrindra. Mipianatra aloha zay dia efa mianatra daholo ary ny tena namparisika azy dia mba hitomboana ny fahalalany sy ny hoaviny ao aoriana zany, mba hitsingevana amin'izay satria mbo tsara izy io mianatra izy zany dia mbo tavela indray no izanazy amin'ny manaraka mbo tafidika. Sekoly iray ao amin'ny commune Viliazo no nisafidian'ny association Amboara ho ampina amin'ny fampitaovana amin'ny mpianatra madinika. Ny Amboara dia fikambanana tanora malagasy mila ravinahitra ny Frantsa, mahatsiaro manana anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny gasikara, ka isan-taona izy ireo dia manome fanampiana ara-pitaovana sekoly iray mba hampazoto ny ankizy sy ho fanampiana ny ray aman-dreny izay araha malala fa sahirana tanteraka rehefa mampiditra mpianatra. Tena? Mo dia izay alamo sasa fa andeaka an'ilay fitaovam-pianarana tsika. Na misy fanampiana avy any ivelany aloha dia aka an'izay tsika fa rehefa tonga ny hitatsika eo. Zay, ndao zay. Ny association Amboara dia manana ny solotena ny aty Madagasikara. Ireo manatanteraka amin'ny fitsinjarana amin'ny fitaovam-pianarana raha ny tanora any ampita kosa no manangona sy mandrindra ireo fanomezana. Haly zany izay fikambanana Amboara tonga eto Viliazo. Ka tongavana eto mitondra fanomezana ho an'ny mpianatra madinika. Mbola tsy nisy sampana teto Madagasikara dia efa nanatanteraka ry zareo, fa izao zany efa misy ny sampana eto Madagasikara izay ny tena naisiny nambara vitsivitsy dia izay no mpanohy ny asan'ny zareo fanatanteraka eto Madagasikara fa miainga avy any fohy be daholo ny fanapahan-kevitra rehetra. Izay fifanomezan-tanana teo amin'ny tanora Amboara izay no nampitsimoka ny ezaka ka nitondra vokatra ary miatraika amin'ny fahaizam-pianatra izany. Mazoto ny ray aman-dreny ampianatra ny zanany fa ny olana misy etỳ ambanivohitra araka ambanivohitra azy dia eo amin'ny sehatra ny tsy fahampiana, ny ara-bola enti manomana amin'ny fitaovam-pianatra, ny ara-tsakafo koa etsy an-daniny tsy ampy ilay sakafo dia leraka ny sainy eritreretan'ilay zany hoe ilay asan'ny tsekoly tsy misakafo. Raha tonga dia tsekoly koa nefa ny zaza dia matory fotsiny fa tsy hianatra. Dia misy crayon dia misy goma. Solaitra kely. Faly dia faly mihitsy satria ny raha fahitany association Amboara izay ireo vahoaka maro be miaraka amin'ny mpianatra indrindra ireo zao dia jereo mamiranirana daholo izy ireo dia tena faly dia faly tokoa ohatran'izay.
satria tsara sy vaovao ny fitaovana dia mazoto ny ankizy. Izay finiavana avy amin'ny association amboara izay ilay irikirika mahatondra drano andrasana malagasy tsy akanavaka. Mifanampy, mifampitsinjo mba miratra no avin'ny taranaka.